Mbala tsara korialy. Atsika niany zegny andeha agnazava ny anjara asany basy na fizy hoy izy vazaha eo amin'ny fomba malagasy. Matetiky mahita atsika rehefa misy regny fomba malagasy na agny atsimo atombotsika agny amin'ny ireo bara, mahafaly, sakalava, antakarana, samy mampiasa aby basy. De mety tia agnontany atsika hoe ino ny nahatonga izy regny ary ino no dikany iregny fampiasana i basy regny. Izy koa olo mametraka fanontaniana hoe tamin'ny fotoana zegny mbala tsy nanagnatsika malagasy basy, ino no nisoloagna izy ino zegny fomba zay hoe nasolo basy. Ino zegny naviany izy hoe nasolo basy zegny le fitaovana hoe ino zegny le dikany satria hoe maro amin'olo hoe tsy mazava satria hoe nisy fotoana zegny natongavany basy teto Madagasikara ka talohany tsintsian'ilay basy loha ino no nasolo igny fomba igny ary nagnino izy natao hoe basy. Raha tsahivitsika hoe ny malagasy fahiny tsy nanana basy fa lefona zany hoe saboa no nampiasainy ka tamin'ny fotoana tsy nanana ny basy saboa no nampiasainy nasolo regny basy regny tamin'ny fomba rehetra ka na de hoe amin'ny fombafomba ara-drazana de nasolo basy daholo zany le zavatra zay nampiasaina saboa zany hoe lefona. Toy ny reto rehefa manao fomba na fampakaram-bady any amin'ny faritra bara matetiky hoe misy poa basy apoapoaka de manao tifo-danitra. Io na amin'ny famosirana na koa amin'ny lanonana na maromaro anaovan'izy amin'ny faritra bara tsendriky atombotsika de miditra koa amin'ny faritra mahafaly ohatrohatran'ny tahaka an'izay. Any Antsakalava ohatrohatran'izay koa rehefa manao regny fitampoa regny mampiasa basy sady mampiasa lefona koa fa basy zegny no ampiasaina manao tifo-danitra. Hitatsika koa eny amin'ny Sakalava na Boeny mampiasa basy koa zareo manao tifo-danitra. Eny amin'ny Antakarana Zafiny Fotsy mampiasa basy reo rehefa manao resaka hoe tsangan-tsaina zany hoe le fananganana saina le ataony isaka 5 taona. Ny tsy mampiasa basy hitatsika hoe ny any amin'ny Anjoaty sy ny Atemoro angamba reo tsy mampiasa ny basy na lefona, tsy mampiasa regny zany. Ny ino ma ny antony le ampiasana le basy eo amin'ilay fomba malagasy io? Ny antony ma tsy ino fa ny malagasy rehefa manao zavatra tsara de manana tahotra. Ino ma le tahotra? Matahotra le fanahy ratsy. Ka ino le basy iny zegny hoe androasana le fanahy ratsy, le onde négative. Zay am'zay ny antony. Ary io na zareo any occidental mampiasa io. Hitatsika hoe rehefa manao fandevenana reny soldat miaramila regny hoe mampiasa basy. Izy regny tsy hoe zavatra hoe protocole akory fa zavatra misy antony be amin'ny au niveau spirituel. Ya, tsy hoe protocole rehefa misy miaramila manty na rehefa misy olon-dehibe na olo mbanina na ohatra hoe olo malaza rehefa hoe miambo de hoe mampiasa mahazo le hoe basy fa tsy zavatra tonga foana izy regny fa misy antony lehibe zany izy regny. Le fandroasana zany hoe le fanahy ratsy, zany hoe le fanahy le dauphin zany hoe tsy sahirana tsony izy miakatra any amin'le tontolony any ankoatra. Zay zany le ampiasana izy regny. Ka atsika gasy koa zany mahay an'izay amin'ny hatsarana atsika mampiasa amin'ny aratsiagna misy mampiasa koa fa ny Antsakalava sy ny Antakarana mampiasa amin'ny hatsarana rehefa reo manao cérémonie lanonana fety fombafomba regny hita regny hoe manao tifo-danitra zany zareo hoe mba androasana regny fanahy ratsy tsy anelingelina ny reny fanaovana le lanonana rehetra reo. Zay le dikany le basy zany hoe mandroaka le onde négative. Mitovy ohatrany hoe le cloche zay ampiasaina eny amin'ny fiangonana. Cloche reny très spirituel izy reo. Son ny la cloche io mandroaka le onde négative io.
ary fanahy ratsy tsy tia feony laklosy, tsy tia feony poabasy satria hoe lasa hoe manelingelina anazy zegny izy io. De efa nafantatra an'izay zegny ny taolantsika taloha tany. Ka raha ohatra hoe androany anao mahita hoe reny fampiasana basy amin'ny fomba malagasy efa tsy gaga tsony zany anao fa hoe efa mahalala fa hoe nohony fandroasana reny fanahy ratsy, mampiasa zo daholo, mampiasa zay système zay daholo hoe ny karazan'olo maromaro fa misy mampiasa petara, misy mampiasa fitaovana hafa fa ny antsika malagasy basy. Fa talohany zay mbola tsy nisy atsika basy, lefina zany no ny ampiasaina. Ny lefina ma tsy mipoaka fa ny lefina de iny ahindrahindra manao ohatrany hoe manondro lanitra zany le lefina, ary le tafika manao fitafy ohatrany ataoko zao no mitana le lefina de maromaro le tafika sady mihirahira akaiky le toerana le anaovana le cérémonie. De le lefina iny zany le maranitra iny zany iny zany hoe atao manondro lanitra zany. Iny zany ny zavatra nasolo basy. De amin'ny fotoana zao fa tsisy manao lefina ohatrany fa misy ndraiky amin'ny karazana fomba sasany mbala nitana izy roa, sady mitana lefina zareo fa saingy le lefina nisoloina ho hazo satria efa misy basy eo nisoloina le hazo fa le démonstration mbala eo ihany. Ohatra hitantsika zegny amin'ny sakalava zany mbala mitana zay sakalavana boeny jusqu'à ty avaratra ty sy ny antakarana mbola mitana zay, mbola mitana hoe rehefa mahita anareo misy andiam-behivavy mitana lefina mitana hazo maranitra hoe somary manondro lanitra sady mihirahira, taloha izy reny fomba reny hoe lefina maranitra no nasolan'izy regny satria efa misy le basy le fusil de efa tsy mampiasa ny lefina maranitra tsony zany. Ohatran'izay zay ma le fampianarana androany fa misaotra antsika indray amin'ny manaraka mankasitraka samby tsara samy maivana atsika jiaby.